Tokolasy tokovavy de miaraba indray isika tafaradalana amin'ity fandalina zany malaza ty amin'izao alina izao. Tahaka ny mahazatra de akaloha hevitra iray isika ahafahana miresaka zava-misy mahakasika amin'ny fiainan'ny vahoaka eto amin'ny firenena izany. Ny orinasa Jirama no safiditsika androany satria fantatsika tsara fa misedra olona zany orinasa zany ary betsaka ny adevitra mahakasika an'izany orinasa zany ary mahakasika ny vahoaka malagasy ihany koa zay azo lazaina fa mpanjifa voalohany ity orinasa Jirama ity. Tao anatin'ny telo taona zay de nisy voambolana nalaza ny amin'ny hoe délestage, tsisy rano hoe rano maloto hoe ranom-potaka facture midangana, alatra solika, prime, pagose, mamerim-bola ny Jirama, misy manapaka amin'ny poto, may andekaleka, lasa ny rano nitetezan'ny volobe, sy ny sisa. Raha hiverenana ny ady hevitry ny angovo eto Madagasikara nandritry ny fotoana fampelezan-kevitra tao anatin'ilay UEM dia velorano faharoa nambaran'ny filoham-pirenena ny ananana angovo sy rano fisotro madio ho an'ny rehetra. Dika zany matoa natao laharana faharoa ity resaka angovo ity de ny velon rehetra fa anana vahaolana momba izany Jirama sy ny angovo ahafahana mamokatra orinasa sy industrie eto Madagasikara izany ny fitondram-panjakana. Ary zany raha teo no reheren'ireo fitondrana rehetra ny fandimby tamin'ny nanamboarana izany orinasa izany ary nanavozana an'ireo fitaovana rehetra tao anatin'ity orinasa ity sy nametrahana an'ireo barazy samihafa zay namatsy rano mba ho zakany vahoaka ny sarany ary mba ho zakany vahoaka malagasy ihany koa ny fahafahana miatrika ny fananganana orinasa satria manana angovo mety amin'ny alalan'ny herinaratra izany. Tsy manana olana an'izany raha teo isika satria ny riandrano marobe de misy eto Madagasikara. Manana ihany koa tsika masoandro, manana ihany koa tsika rivotra ary misy ihany koa ny vokatra azo hanaovana fanodinana an'izany Jirama izany na herinaratra amin'ny alalan'ny solika sy ny charbon izany ansakoa. Tsy mbola voatrandraka araky ny tokony izy anefa ireo rehetrarehetra ireo raha ny zava-misy eto Madagasikara na de efa misy ihany aza ny fikasana avy amin'ireo mpitantana ny fandimby mba hitrandraka an'izany hoety manodina amin'ny angovo sy ny herinaratra eto Madagasikara. Efa nisy ezaka tany Tsimororo ahafahana mahazo an'le Lourdes fa misy ezaka ihany koa zay ahafahana mahazo ireo vokatra tsara amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro saingy tsy mbola voatrandraka izany na ny angovo azavozana na amin'ny alalan'ny rivotra na amin'ny alalan'ny charbon ihany koa. Mbola vinavinanasa daholy sy voaresaka avokoa zany rehetrarehetra zany na de efa vita atao tantaratasy nataon'ireo manam-pahaizana malagasy sy vahinany tambatra aza mba entina hanavitra izany orinasa Jirama izany. Fa raha ohatra ka hiverenantsika ny lasa momba n'izany Jirama izany ka raha nisy orinasa azo lazaina fa reharehan'ny malagasy dia telo ny orinasa zay nametraka tantara sy nametraka fahatsiarovana tsara ho an'ny malagasy ka anisany teraka an'izany tena ampipo-pirenena sy tena reharehan'ny Madagasikara ho an'ny malagasy izany. Anisan'izany ny orinasa Solima zay namokatra solika, anisan'izany ny Hermady zay nitrandraka ny fitaterana nabakabaka ary anisan'izany ny orinasa Jirama zay nanao ny famokarana herinaratra sy ny rano teto Madagasikara. Ny orinasa Solima de efa lasa nanaraka ny privatisation, vokatry ny tery nataon'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena izany sy mifanavozana ara-drafitra nataon'ny Madagasikara. Ny orinasa Hermady kosa de vokatry ny tsy fahaiza mitantana nateraky ny crise politika 2020 teto Madagasikara ka na bankropitra zany orinasa zany ary nahafa-baraka azy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy verenantsika ny adevitra mahakasika ny lista be, tsy verenantsika ny adevitra ny am'ireo trosa zay nitorin'ireo orinasa vahiny an'izany Hermady izany sy ny tsy fahafahana manodina intsony ny orinasa amin'ny alalan'ny sidina satria tsy manana fiaramanidina ahafahana miatrika izany. Fiaramanidina brocateur, fiaramanidina tsy afaka hiatrika ny tsena iraisam-pirenena sy hanao fifaninanana no noety mpitondra tetezamita ho an'ny teto Madagasikara ka nitarika fahampotehana izany rehetra izany. Fa ho an'ny Jirama kosa indray de mbola manana tsirom-panantenana ny rehetra ny amin'ny hoe rahovinara fomba ho tafariny zany orinasa Jirama izany ka ho afaka ao anatin'ireo trosa marobe. Kinanjo ny zavatra nitranga tamin'ny avril
2024 de samina lalany rehetra fa nisy antota taratasy sy nyvoaka ny paritaka mahakasika ny listre re olona zay voatondro fa nahazo ny prime de performance tao anatin'ny ty orinasa Jirama ity. Ny atao hoe performance manko de hoe nisy fahombiazana ka nisy vokatra nentin'ireo mpiasa tao anatin'ny fotoana izay niasana ka nahazona izany vokatra izany. De misy ny vola mivoaka noho izany satria fifalinana atao hoe performance vokatry ny ezaka izany. Midangana zay tsy izy anefa izany kanefa nisy ny délestage, nisy ny fahatapahan-jaro, nisy ny fahampitehana poto, nisy anko reo tsy fahalavrariana teo amin'ny fandraisana ny volan'ny mpanjifa tamin'ny alalan'ny hoe facture midangana izany ka tsy nomenimenina isa-tokantrano na ny orinasa ary fa tena nisy fakambola tsy toko tsy foroana tao anatin'ny ty orinasa Jirama ity. Fa rehefa nijerena lay lisitra tao anatin'ilay prime de performance dia saika ampitatana sy ny akamakama sy ireo akaiky na ny fanakaiky tamin'ireo tompona andraikitra ambony tao anatin'izany orinasa izany noho ny galabina sy ny sitraka an'izany. Rehefa nandeha ny adevitra momba ity prime de performance ity dia nakandraikitra ny Bianco tany amin'ny Janoary ka namoaka mandat sy réquisition ahafahana manohy ny fanadihadiana eo anivon'ny orinasa Jirama sy mahazo reo vaovao samihafa. Nitrandrahana tamin'izany statut ny Jirama, nitrandrahana tamin'izany ny mombamomba ireo mpikambana eo anivon'ny conseil d'administration, nitratrahana tamin'izany ny firafitry ny vola zay nokirakiray ny orinasa Jirama nanomboka tamin'ny 2024 ka hatramin'ny 2024 teo. Zay verina fa ahafahana mahazo reo atotam-baovao rehetra no nitrandrahana tao anatin'izany asany Bianco izany. Indrisy anefa raha ny vaovao fantatra amin'izao fotoana izao dia nandrafitra organigramme vaovao indray ny teo anivon'ny orinasa Jirama. Vokatry ny fifampiresahan'ny ministra, ny mpitatana ary ny teo anivon'ny filakevim-pitantanana nahazona izany tamin'ity taona 2024 ity. Izany organigramme vaovao izany dia nahafahana nanendry tompona andraikitra vaovao eo amin'izany orinasa Jirama izany. Ka ny akamaroany ireo olona nitendrena ao anatin'ity orinasa Jirama ity zay ao anaty pejy vitsivitsy maromaro dia saika ireo olona voaresaka sy nahazo tombony manokana tamin'ilay prime de performance resahantsika terem-piandohana sy tamin'ilay fitrandraham-baovao sy fikarohana ny loharanom-baovao rehetra manodidina ity fanomezana vola be tsy toko tsy foroana ity zay nataony teo anivon'ny Bianco. Dia izy menakavy ihany na ny akamaroany akoatr'izay efa nametra-pialana no mbola tafaverina ao anatin'izany fitantanana izany. Tsy mba nitsotsotra nangatsiatsika na ny andry izay mety ho vokatra izany fanadihadiana izany na mba nipetraka tany anjorony ka mba mety ho nahalala menatra teo anatrehany fahorim-bahoaka sy ny fijalian'ny mpanjifa kanefa nisy vola be tsy toko tsy foroana azon'ireo mpitatana atao anatin'ny orinasa Jirama. Miliara latsaka kely ho an'ny sasany, manodidididina 50 millions d'ariary ho an'ny sasany, 30 millions d'ariary, 20 millions d'ariary, 10 millions d'ariary hatramin'ny 5 millions d'ariary izany ny ao anatin'izany prime izany. Nahatezitra amin'ny vahoaka izany mbola miandry ny fanadihadiana isika. Na izany na tsy izany dia verin-drehetra fa tsy ho farany akory ty orinasa Jirama ty raha mbola nirehariha malagasy. Maniry ny rehetra fa izao fanendrena izao dia ho hita ny tompona andraikitra sy ho hita an'ireo rehetra zay miasa ao anatin'izany orinasa izany na ny syndika na ny mpiasa tsotra izany ka afaka hanandratra feo iteniny aminy hoe saodia mba afaka ihany aloha ny apetraka anjorom-bala ireo izay efa nampiteny ny anarany tao anatin'izany fitantanana ny Jirama sy nahazo tombony galabina tamin'ny prime de performance izany ary mbola hiarany fanadihadiana eo anivon'ny Bianco. Faniriny rehetra izany. Fa rehefa verenantsika ny zava-misy ao anatin'ny orinasa Jirama dia ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao dia bokatrosa izany orinasa izany. Eo aloha ny trosa amin'ny alalan'ireo gropy izay misy ny hofaitsika amin'ireo orinasa mizaka ny zopirenena vahiny eto Madagasikara. Ao anatin'izany ohatra ny Enelec, ny Jovena, ny Henri Fraise, ny Fert Énergie, ny Aidelec, zay Tozy Green zany sy ny sisa sy ny sisa. Reo tompon'ireo gropy ireo na reo orinasa ireo zay misandrahaka eran'i Madagasikara dia olona mifeny toe-karena eto Madagasikara na banky na fifandraisana na ny tontolo ny resaka fananantany izany na ny solika zay mihodina eto Madagasikara. Fa mbola fihezin'izy ireo ny Jirama
ary vola be tsy toko tsy foroana nalaina izy ireo amin'ny alala ny fanopanofana ireo groupe ireo ary vola be ho an'Jirama mandoa izany zay mbola misy trosa hatramin'izao fa ambonin'izay de mbola trosa misy avovona miandry ny orinasa Jirama ihany koa ny fanefana ny vidin'ny solika manodina izany Jirama izany satria centrale termique avokoa isika reo no resahantsika ireo amin'ny alalan'ny Enelec, Jovena, Henri Fraise, Fert Energie, Aidelec sy ireo orinasa samihafa zay miara-miasa ny Jirama mamatsy izany groupe izany. Manana nandekaleka isika zay nambarina tany amin'ny taona 7 ary nanomboka nandeha tamin'ny 2 andekaleka ilay nitondrany filora valomanina fanavozana tany amin'ny taona 7 groupe 3 izany ary nandaniam-bola fa manana ihany koa tsika groupe nentin'ny filora valomanana tamin'ny taona 7 zay nentina tao Mandroseza izany groupe zany dia nahafahana namatsy 70 mégawatt ary taty amin'ny taona 5 de tonga ihany koa ny groupe faefatra satria nisy ny fampiresahana nataony ny fitondram-panjakana ny fandimby fa taty amin'ny taona 1 vao tonga zany fitaovana izany fa rehefa may andekaleka lay groupe zay nampiasaina tamin'ny farany taona no terena tsy isy ny délestage dia ny fitaovana tamin'ny groupe faefatra io no nentina namatsiana an'ireo groupe tao andekaleka may zany raha raisina dia nametraka fanamby lay fitondram-panjakana fa mba hanana an'izany 700 mégawatt zany ampitombo raha nambarana ny candidat Iany Rajoelina rehefa nambabo ny fony vahoaka malagasy ny fitombona nefa tsisy fa ny fahampitehana no misy ho an'ny orinasa Jirama ary tsy vita amin'ny fahampitehana fa betsaka ireo vola niodina tao anatin'izany orinasa izany tsy tanisa isika an'ireo olona zay nanana olana manokana tao anatin'ny orinasa Jirama ka nyroizany raha-pitsarana akoatr'ireny de misy ihany koa ireo vola be tsy toko tsy foroana sy halatra samihafa ao anatin'izany orinasa izany ny halatra solika ny fanodikodonina amin'ny alalan'ny karatra ny halatra madinidinika amin'ny alalan'ireo fil sy ireo fanodinina amin'ireo branchement samihafa ho an'ny vahoaka izany fa akoatran'izay ny halatra vavety amin'ny alalan'ny tombo prime itony ny fanatsarana ihany koa ny orinasa amin'ny alalan'ireo tetikasa miaraka amin'ny sehatra iraisam-pirenena kanefa de voahodina ny vola ary nangatahan'ny banque mondiale ny andinina izany ankehitriny anefa tahaka ny tamin'ny raha cour de compte ihany zay nahitana fanadihadiana fa misy tsy tomombana ny compte-mbola ny tantanina ny covid-19 kanefa de mbola tafaverina ao anatin'ny gouvernementa ihany ireo voatonina tamin'izany tahaka ministry ny vola ohatra de tahaka izany zao zava-misy ao amin'ny orinasa Jirama izao ny olona zay vao resaka tao anatin'ny prime de performance ka na be adevitra ny rehetra no mbola naverina indray amin'izao fotoana izao ho ao anatin'ny fitantanana zany orinasa izany na de natao tamin'ny teny anglisy aza ny fomba fandrafetana ity organigramme ity sy ny fanendrena de fantatry ny rehetra ihany fa nitombo 7 be izao ireo olona nomena an'izany fahefana hanodina ny orinasa Jirama de inona no andrasana amin'izany de inona no heverina fa fampandrosoana ho azo amin'izany ao anatin'ity orinasa Jirama ity vola be tsy toko tsy foroana ny very facture miopapana no alaina amin'ny vahoaka ary efa misy ireo nanjotraka vola zay nanao fangatana mba hahafahana manao branchement amin'ny alalan'ny jiro sy ny rano kanefa mbola tsy vita zany fa maika napiditra nyreto olona reto de mivetraka amin'ny fanontaniana hoe amorona fangalarana vaovao indray ve sy fanodinana vaovao indray ve mba hahafahana misitraka ohatran'le teo aloha satria lalana efa hitany rehetra io ary lala mazava ny hahafahana mangalatra sy manao fanodikodonina eo anivon'izany orinasa Jirama izany satria moa malemy vahoaka malagasy reraka ao anatin'ny ady-penina ka tsy afaka miteny de mananaraotra toy ny banga ame alina ny mpitatana an'izany orinasa zany mijery fotsiny ihany koa mpitondra zay manana ny fahefana eo anivo ministeran'ny angovo asa no ninona mahatonga an'izany rehetra izany fa raha ny zava-misy atreto aloha dia azo lazaina fa manomboka mihitatra ny sary tahaka ny Solima ny Hermady zay milaza fa manomboka tsy eo ampelatana ny malagasy tsony zany orinasa Jirama zany de lasa ny saina mieritreritra ny hoe efa lasa orinasa fiheren'ny totakely sy ny jiolave zany orinasa Jirama reharehany malagasy izany fa toy ny voalala voatango ny vahoaka raha fotsy be verlona miandry izay gadona sy avoakan'ny ampitso zany zava-misy zany malaza mame fotoana antsika indray ho amin'ny fotoana manaraka ary ny famerenana fandarina mialohan'ny fandarina miara-manonja isa maraina makasitraka tobokola makatelina toboko vavy